mamporisika ny tokony sy ny fifanankalozakevitra sy ny fifanantonana ny fanjakana zany sy ny mpitsara ny prakitra raha ny premier ministre teo aloha Andriamatoa Jean-Marie Birzika nambarany tokomantsy fa ampisy fiatraikany goavana eo amin'ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara izay fitokonana tanterahany reto faran'izay toy izao ny fanazavana. Zava-dehibe ny faleovan-tenan'ny fitsarana ary tsy mety hisy eto amintsika eto ny tena ady atao amin'ny kolikoly raha tsy manana faleovan-tena marina ny fitsarana. Fa zany faleovan-tena zany tsy zavatra omem-potsiny fa tsy maintsy misy ny arafanina ny fefy mba ahafahan'ireo olona reo manatanteraka ny asany amin'ny mampiasa mpanjakana azy, amin'ny mampiasa ny vahoaka azy, amin'ny fiarovany ny lalàna sy ny marina. Izay zavatra izay zany tokony eritreretin'ny fanjakana ary tokony avy hatrany io no iaraha midinika miaraka amin'ireo mpitsara ireo amba hivoahana lalàna mifanaraka amin'izany mifandraika amin'izany ary ny araha midinika ny arahana nanapa-kevitra fa tsy ahodikodina indray le izy avy eo atonga ry amin'ny fitondram-panjakana amin'ny gouvernemanta amin'ny présidence dia mivadika indray tsy mifanaraka amin'ilay zavatra ny fanarahana ohatra nyreny code de la communication reny rehefa misy zavatra tapaka dia aoka mba hajaina zay tapaka zay ny olana amin'io ary io zavatra io raha ohatra ka everina fa tsy de misy dikany loatra tsy misy antony dia mety hitarika lony mety hitarika zavatra isan-karazany amin'izao fotoana iainantsika izao misy an'io vindicte populaire justice populaire fitsaram-bahoaka isan-karazany io tokony dinihin'ny fanjakana ny fomba izay ahafahana mba miady amin'izany zavatra zany.